avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Niarany ompona ankalaza ny fetin'ny Paska enina amby roapolo sy roa arivo fahatsiarovana ny tsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny mpino kristianina androany. Saika feno hipoka avokoa ny fiangonana rehetra nandritry ny fotoam-pivavahana ny maraina teo. Azontsika ny fandresena miaraka amin'ny Kristy ka mila hiainana amin'ny finoana izany, na ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena, ho ny afatra nampitain'ny mpitandrina nandritra ny toriteny. Amolavola paikady ahafahan'ny vehivavy amin'ny faritra rehetra misitraka azo amin'ny fananantany, ireo mpisehatra amin'ny fananantany, any ankamaroan'ny vehivavy indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra izay saika tsy misitraka izay zo fananantany araka ny tokony ho izy izay. Any ivelany, miantso ny vahoaka maneran-tany ahatsapany amafin'ireo fifandonana miseho any amin'ny faritra samihafa ary andray andraikitra ampatsorany ampiroborobo ny fandriampahalemana sy andany fifanadinana ny Papa Léon 14 raha nankalaza voalohany fetin'ny Paska enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny maha-pampariamasina azy androany. Ny antsipiriandreo avy hatrany ary. Faly miaraba anao indray tompoko lahy sy tompoko vavy na tratra izao fetin'ny Paska izao. Miaraba anao ihany koa manaraka tsy tapaka ny fampahalalam-baovao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany akon'izay fetin'ny Paska izay avy hatrany ary. Niara-drompo tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska enina amby roapolo amby roa arivo fahatsiarovana ny tsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny mpino kristianina tamin'ity androany ity. Saika feno hipoka avokoa ny fiangonana rehetra nandritry ny fotoam-pivavahana raha ny hita ny maraina teo. Azontsika ny fandresena miaraka amin'ny Kristy ka mila hiainana amin'ny finoana izany, na ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena, ho ny afatra nampitain'ny mpitandrina nandritra ny toriteny. Rina fitiavana no tatra ny antsiprian'izay. Velona ry nandresin'ny fahafatesan'i Kristy, antony fandresena ho famonjena ho an'ny olona rehetra. Zava-dehibe ho an'ny mpino kristianina araka izany ny Paska, fotoana manan-danja ahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana lehibe no nentin'ny kristianina nankalazana sy ny ara-paly tamin'ny Paska enina amby roapolo sy roa arivo ity ho fiderana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Nanakoako tao am-piangonana ny hira maneho izay fitsanganana, fandresena, famonjena tamin'izay fandresen'ny tompo izay ho fifaliana ho an'ny mpino rehetra. Azontsika ny fandresena ary efa ela no nahazontsika izany ka mila hiainana amin'ny finoana marina sy ny fanantenana miombona amin'ny Kristy ho ny afatry ny mpitandrina teto amin'ny FJKM Salema vaovao 67 hectares. Tena zava-dehibe amintsika kristiana dia ny fisanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia manova ny fiainantsika ahafahantsika mijoro amin'ny fiainana na eto ambonin'ny tany na any an-danitra. Faharoa ny fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty rehefa tonga ny fahafatesana dia mahajoro amin'izantsika. Ny zava-dehibe amin'ny afatry ny Paska dia ny Paska dia mitondra hery vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona, mitondra aina vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona ary averiko foana fa raha tahinika andro ihany no ankalazaina dia tsy misy ninninona fa raha tena raisina tokoa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ka miombona amin'izany Jesosy Kristy izany sika dia manova amin'ny fiainantsika izany.
saika fenoipoka avokoa ny fiangonana teto andrenivohitra ary niditra indroa ny fitaom-pivavahana sy fankalazana amin'ny endrika ivelany ihany toy ny fitafy nasakafo tsara fa mitaky fanolora-teny asa fijoroana amin'ny fahamarinana ny fandraisana ny fandresenina nomeny Kristy ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena. Io fotoan-dehibe moa zany tsy de tena hoe misy fahasamihafany loatra fa ny fahabetsahan'ny olona moa zany no anankiray zay miditra indroa eto a fahabetsahan'ny olona na fidirana voalohany na faharoa dia misy hatrany ny olona ny fandraisana fanasan-tompo moa toy ny fanao amin'ny alady fandraisana ny fisin'ireo nandray ny sakramenta amin'ny batisa marobe no anankiray manamarika ty fotoana ity fa ny anankiray ihany koa dia ny fampahirezana ny olona mba ho mpandresy eo amin'ny fiainana ary ny paska moa zany dia miverimberina iny fa ny fandreseny Jesosy Kristy dia indray mandeha tsy miverina. Tsy aivina tamin'ny andro fahatelo no nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty taoriny ny aretan'ny fijaliana tamin'ny fanenjehany fanomboana tamin'ny azy fijaliana ny fandevenana azy ankoatra ny fitaom-pivavahana samy manana ny fomba entiny mifety ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo na fiarahana mitsangatsangana ho an'ny andro ny rampitso alatsinainy ho fankalazana ny fetin'ny Paska. Fa mitombo ny mpitsidika ireo zaridaina sy patrika rehefa fotoam-pialatsasatra ny ankizy sy rehefa Paska tahaka izao. Misy araka izany ny fanatsarana sy fanadiovana ataon'ireo tompony andraikitra mpitantana sy mpanara-maso amin'izao fotoana. Tsy tokony misy vanim-potoana manokana ihany koa ny fanaovana izany fa ilaina ho asa mandavan-taona ary tokony isy mihitsy aza ny tetikasa raha azo atao ho fisintomana ny mpitsidika ho ny fanehoan-kevitra voaray. Ny antsiprian'izay hoentiny Gabin Eloa. Isan'ny toerana be mpitsidika amin'ny fialan-tsasatra ny ankizy tahaka izao ny jardin, tsy ny ankizy ihany fa ao ihany koa ny olon-dehibe, ny mpandalo eto andrenivohitra, na teratany malagasy izany na vahiny. Amin'ny maha renivohitry ny Madagasikara eto Antananarivo, hitarafana ireo akantony rivotra sy ny fahadiovana ary ny tontolo maitso ny firenena malagasy ireo jardin ireo hoy ny fanehoan-kevitra. Noho izany, tokony isy finiavana anatsarana ny endrik'izy ireny ny komina Antananarivo renivohitra sy ny ministera voakasika. Tsy jardin ihany fa mahaliana olona ihany koa ny parka na ny valan-javaboary eto amintsika. Tokony isy ihany koa arak'izany ny fanavaozana sy fampahafantarana bebe kokoa ataon'ny tompony andraikitra hisarehana ny mpiray-tanindrazana ankoatra ny rio vahiny. Izy ireny dia tsy natao ho an'ny mpizahatany avy any ivelany foana fa natao ho antsika eto an-tanindrazana ihany koa. Ny fahafantarantsika azy dia afaka ihany koa mampiroboroba izay fampahafantarana zay amin'ireo vahiny avy any ivelany zany. Zay no amporisihana zany ny tompony andraikitra mba hampahafantatra bebe koa zany anireny valan-javaboary reny mba ho fantatsy ny vahoaka malagasy indrindra atao anatiny zany mba hahafahany zareo zany mba miala amin'ny mahazatra le hoe makany amin'ny jardin fotsiny manao pique-nique efa tonga ny alatsinainy Paska zany fa mba miala de manantona an'ireny valan-javaboary reny zany mijery an'ireo biby sy zava-maniry zany zay mampiavaka ny Madagasikara. Adidiny tsirairay ny fampiroboroboana ny fampahafantarana ny fahiziny firenena sy ireo arena mampiavaka hita ao aminy amin'izao fotoana fanavaozana izao. Tokony hisy politika vaovao hanatsarana izany kokoa hoy ity mpisehatra amin'ny fizahantany ity. Ny politika mba ahafahantsika mampahafantatra bebe koa zany ny ireo valan-javaboary mampiavaka ny Madagasikara sy misy eto Madagasikara dia iangaviana zany ny tompony andraikitra isan-tsokajiny zany mba hisy fiaraha-miasa eo anivony ministera fizahantany zany sy zareo ao amin'ny kapimaty satria hitatsika fa ireny kahereny dia saika mpilalao baolina kitra no hitatsika amin'izy ireny. Ka inona ary ny maharatra ohatra ka ho fampiroboroboana fampahafantarana an'ireny valan-javaboary eny dia mba ilay parka sy zavatra mampiavaka azy zany no ataontsika amin'ireny couverture an'ireny kahie ireny zany mba ho hitany zaza malagasy dia mba haniraka azy zany raha tsy zay mba hitsangatsangana hijerana ilay biby eny ary plus mitombo ihany koa ny fiarovantsika an'ireny parka ireny zany indrindra ilay biby sy ny zava-maniry zany zay mampiavaka ny Madagasikara. Eto amintsika na eto andrenivohitra na any amin'ny faritra maro ireo toeram-pialan-tsasatra sy fitsangitsanganana fialam-boly azo avadika ho fidiram-bola ho an'ny kitapo-mbola ampanjakana. Tsy tokony ho adonina fa isan'ny sehatra manana anjara toerana lehibe ho fampandrosoana ny firenena ny sehetry ny fizahantany miainga amin'ireny toerana everina ho kely indrindra toy ny jardin ireny izany ka hatramin'ny parka. Ka tokony hisy arak'izany ny fanaovana tetikasa manokana hanatsarana ireny
na ara-pidiovana na eo amin'ny fandraisana sy ny fampitomboana ireo harany tantsaranga tsy diny isintomana kokoa ny mpitsidika ho iatrany ny faneo angevitra. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray loza mitatahoany vahoaka sy ny fiarahamonina ny fisiany ireny mpivarotra fanafody tsy ara-dalàna eto amintsika ireny. Mila paikady sy fiara-miasa mazava ny famongorana azy ireo ary mila fanaraha-maso entitra ihany koa indrindra amin'izao fety ny Paska izao. Gaeton Andriatsilavo. Ankoatran'ny sakafo sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, mila fanaraha-maso ihany koa ireo fanafody lany daty sy fanafody tsy ara-dalàna miparitaka eny amin'ny tsena amin'izao andro ny Paska izao. Ireo mpivarotra fanafody tsy ara-dalàna ireo izay loza mitatao ho an'ny vahoaka sy ny fiarahamonina iray manontolo. Danger public tena danger public satria raha tsy teny fotsiny hoe misy amin'izy ireny fanafody mety efa lany daty fa eto amintsika misy ohatra hoe manova daty, misy machine manova daty. Ny agence du médicament de Madagascar moa rehefa nazavain'ny docteur Hortense Atao dia manana ihany koa izy ny atao hoe contrôle qualité izay ihany no ahitana hoe misy ny fanafody misy hoe afaka fafana ny daty ihany. Dia ireny rehetra ireny tena anisan'ny danger public satria raha tsy teny fotsiny hoe ny efehan'ilay fanafody amin'ilay marary izay mandray an'ireny fanafody tsy ara-dalàna ireny tsy fantatra ny lalany hoe avy aiza na avy aiza dia anisan'ny mitarika aretina sy efe hafa. Mety sitrana amin'ny aretina iray fa misy aretina hafa mitsangana, mety tsy sitrana amin'ilay aretina koa satria mety na tsy ampy dozy na tsy ampy fatra ilay fanafody. Efa misy ny paikady napetraka ary narindra ny fiaraha-miasa hamongorana azy ireny raha ny fanazavana trany. Entité maromaro izay tsy ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka ihany fa ao ny ministèren'ny filaminam-bahoaka, ny polisy, ny gendarmerie, ny fitsarana, ny justice, misy ny commerce ao daholo. Dia ireo zany no anisany mamolavola ny mahakasika ny ady iny. Dia tsy moramora fa satria miara-miasa zany ireo vao afaka tena hoe mandroso, afaka tena hoe misoroka an'ireo sisa. Araka izany, mila ezaka goavana sy fiaraha-miasa matotra ny ady atao amin'ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna eto amintsika. Ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna izay efa fantatry ny be sy ny maro ny toerana ahitana azy ireo, indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ain'olona no resaka, fahasalamana ny tandrovana, ka tsy misy afa-tsy ny fanatonana mpitsabo raha misy tranga mampiaya ary ny manjifa fanafody amin'ny toerana ara-dalàna sy azo antoka. Tsy aivona, ho tanteranay ny vato ny 7 sy ny 10 aprily avy izao ny fianambe faraika amin'ny 30 ny federasionna ny mpivarotra fanafody eto amin'ny ranomasimbe Indianina. Lohahevitra maro no diniana amin'izany ary fanapahan-kevitra maro ihany koa no raisina hanatsarana ny tontolon'izay eto Madagasikara. Ny vehivavy sy ny fananantany vetivety amolavola paikady ahafahan'ny vehivavy amin'ny fatra rehetra misitraka zo amin'ny fananantany ireo mpisehatra amin'ny fananantany eto Madagasikara, ahitana ny CAIR, ny SIFA, ny GIZ. Ny ankamaroan'ny vehivavy indrindra ireo amin'ny tontolo ambanivohitra izay saika tsy mbola misitraka zo fananantany araka ny tokony ho izy, na io aza ny didy aman-dalàna tsy manavaka ny mahalahy sy ny mahavavy eo amin'izay resaka fananantany izay. Fanadihadiana. Mbola vitsatra eto ny vehivavy misitraka zo amin'ny fananantany eto Madagasikara raha tsy laza afa-tsy roany amin'ny faritra Tsimotsinana Nosy. Raha ny antotany safarana avoaka ny Direction Générale des Services Fonciers ny taona 2022, mbola nifolatra amin'ny 520 isanjato amin'ny titra tany ihany hatreto no fantatra fa misoratra amin'ny vehivavy, raha toka mbola misitraka amin'ny lehilahy avokoa ny 250 isanjato ny izay titra na kadastra izay. 220 isanjato ny karatany ihany no mbola misoratra amin'ny vehivavy, tahaka izany ihany koa ny ampahatanana ny parcelle izay iarahan'ny ireo mpivady. Antony maro no mahatonga izany, isan'izany ny fomba tany sy ny fomban-drazana, fa indrindra ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra dia anisan'ny singa lehibe mitondra sakana ho an'ny vehivavy ahafantatra ny zoany, ahafahany misitraka ihany koa ny zofototra rehetra, ohatra hoe na ny famenona ny atota taratasy ananany izay zo fananantany izay. Dia anisan'ny tsy vita rehefa tsy manana an'izay izy, ny fikajiana amin'ny sehatra hoe mba ahafahana tsarany ny fidiram-bolany, anisan'ny atao anatin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary ny mpiady ihany koa. Mbola ao koa ny fampianarana maro atao amin'ireo olona izay mpitondra fanivana na hoe agent na agent de changement,
momba ny miralenta izany efa maro ny misehatra amin'izay asa izay nahazo andro fanofananareo ary mbola mitoy ihany koa izay tsy manavaka ny mahala sy ny mahavavy ny didy amandalana malagasy mifeny ny fananantany eto Madagasikara afaka mananjoa amin'ny fananantany avokoa ny olona rehetra na eo amin'ny fahazoana titiriona ny fahazoana ny karatany ho fampitoviana lenta ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny resaka fananantany araka izany niditra an-tsehatra tamin'ny fampiofanana ireo vehivavy amin'ny faritra maro ny teo anivon'ny GIZ tamin'ny alalan'ny tetikasa WeForer na ny Women Empowerment for Resilience Rural Areas izay mikendry ny anamafy ny zo ny vehivavy ny fampiroboroboana ny fitantanana tany maharitra sy mitsinjo ny toetrandro isa mitsitraka ny fiofanana tamin'ity indray mitoraka ity ny fatraboiny sy ny fatradiana andrasana manokana orian'izao fampiofanana izao ny amohana loharano-kevitra novana atsisika anamafisana ny fitovianjo eo amin'ny mahala sy ny mahavavy eo amin'izay tontolo ny fananantany izay fa isento vetivety eo anatin'ny doka foy isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa ndao ary salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varalina fa misy refizay Tiago Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ni goût naturel tsy pirate fa tegna réel café orange fraise coco si parfum maro isan-karazany Jimina avy roche alle tegna torche Mina mety amina Week-end cadeau parce que méga connecté ni efatra katramin'ny enina aprily mividiana Yellow 2000 misy 450 méga dia ampitombony avo roeny izany hoe lasa 900 méga be zao amin'ny vidiny 2,000 ariary fotsiny nefa tsy dioaingana ny dièse 322 étoile 68 dièse na amin'ny super app Yas et moi afaka télécharger na amin'ny Play Store sy App Store Yes tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany hanoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy tokony onona amin'ny fahaizana noratovina tany an-tsekoly ihany ny tanora fa mila mivelatra ao anatin'ny fandrarana sy famoronana asa raha tiana ny ampandroso ny firenena ho ny filohan'ny fikambanana GCI Madagasikara ity farany izay manamafy fa ilaina ny fampivelarana ny maha-olona mola volana tanora ho tompona ndraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena tonga eto Madagasikara ny filoha-lefitra iraisampirenena ity fikambanana ity amin'izao fotoana ifambizara amin'ireo tanora malagasy ny traikefany amin'ny tontolon'ny fandrarana sy fampivelarana ny maha-olona fanampanazavana ny domaine individuel io zany ianao le mampitombo ny traikefanao manokana avy eo ny domaine communautaire io ianao le mila manome ho an'ny fiarahamonina tsy miandro zany ianao hoe inona ny ataon'ny ataontsika hoe ny gouvernement tanany fiarahamonina ho anao fa ianao inona no afaka entinao anampiana an'izany fiarahamonina misy ianao zany mba hivelarany sy hisondrotany dia misy ihany koa le domaine business io indray zany hoe mila ampianarina ny tanorantsika amin'ny fandraharana sy ny fananana asy famoronana asy fitantanana asa izany ary ny farany mamarana anazy dia ny domaine
international io zany le ahafahanao mifandray amin'izao tontolo zao tsy mitsahatra amin'ny zavatra inarina any an-tsekoly fotsiny ianao fa mila ianao misokatra amin'ny opportunité na ny fahafahanao rehetra mampitombo ny tenanao sy mampitombo ny hafa manodidina anao dia zay angamba ny hitanay fa afaka mampandroso sy manampy antsy Madagasikara antsika ity. Fa mitohatra ny fitakiana ataon'ny mponina Pasin-dava be fotaka Nosy Belleville amin'izao fotoana ny amin'ny tokony hanesorana ny maha-RFT na ny réserve foncière touristique ny tanàna misy azy ireo. Nanaja ny fandaminana napetraka amin'ny mahavily touristique ny Nosy Be izay ho ireto farany saingy mafiloatra ny tebiteby iainana isan'andro eo amin'ny fakana ny tany fiveloman'izy ireo. Gaeton Andriatsilavo. Tsy zaka intsony ny fahoriana sy ny tebiteby iainana isan'andro hoy ny mponina ao Pasin-davan'ny be fotaka Nosy Belleville indrindra ny resaka fananantany izay lasa ny vahiny avokoa ny akamarony. Lasa ny mpandraraha vahiny amin'izao fotoana ny tanàna na Pasin-davan'ny be fotaka ao Nosy Belleville. Ahitana mponina mihoatra ny 300 ka hanaovan'izy ireo antsoavo. Efa ntaonany maro ihany koa no nikarakarany antotan-taratasy mikasika ny fangatahana ny fanesorana ny maha-RFT na ny maha-réserve foncière touristique ny tanàna na Pasin-dava izy ireo. Fa misy zato taogno nipitrany teto razambenay jiaby heto fasagnanay heto tanimbarinay heto antany vilomanay heto ke navy tamin'ny 2000 nalefa natao RFT ke zegny zavatra tegna mampalahelo zay. Tamtaloha izy RFT tao tatotolo vinazany RFT tanimbarinay jiaby RFT tany katakatanay jiaby RFT tany ambolenay jiaby RFT mba io mba tany aignanay magnataka aminareo fatakagna pitsoro io mba tosoanareo RFT io fa tena mampidian'izay mitebotebo zay le mandrialy le mandimatsagna mare tômobily mandalo fa maromaro zay fa mefa fanjakagna ntegna doso atsika zay fa azove mba magnataka aminareo zahay mba tosoanareo RFT nay ity fa mampidiany zay ato Pasin-davan'ny be fotaka di eto tany vilomanay eto lampitrany babanay zahay sy andeha doso andeha agnaty ala agny agnaty ala io ma tena midragna zay zay fa zatra amin'ny tany ambany atika zay petraka agnaty ala mampalahelo zay zay. Efa nitsiry ny fanantenana raha vao nijoro ny fitondrana fanavaozana ho iatrany iretom-ponina ireto saingy ny antony zany tsy nisy toyna hatramin'ny androany ka anairana ireo tompon'andraikitra. Tamin'ny fitondrana fanavaozana zegny nangataka ndraiky zay mbola tsara misy valiny jusqu'à amizao ke nandalo teto ny lilison nangataka zay nagnamia izy dossiernay ampelatagnanany nandalo koa Lili ministre Lili namianay dossiernay ampelatagnanany mbola tsara misy valiny jusqu'à jo ke zegny navianay magnano fangatagna aminareo ke tsondrovanareo zay fa tegna sahiragna mijaly zay amin'ny tanindrazananay fa ampia zay tompoko. Antenaina ho izy ireo fa iaino ny antsoavo sy ny fitarainana ireo rehetra voakasika ka handray fepetra mifandraiky amin'izany ahafahana miaina sy miary ampilaminana. Ireo mponina ao an-toerana izay nanamafy hatrany fa manaja ny fandaminana napetraka amin'ny mahavily touristique ny Nosy Be. Zay ny mahakasiky ny falafi-mbavao hafa kosa indray ary dia arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ndao ary. Misavorovoro ny sahin'ireo mpiompy ato amin'ny faritra Atsimo andrefana indrindra ireo manodidina ny Toliary noho ny fitombohan'ireo mpivarotra fanafody-biby tsy ara-dalàna. Araka ny fitarainan'izy ireo misy amin'ireo fanafody amidy no miteraka aretina ary indraindray aza dia mahafaty ny biby fiompy. Zahay vatantenako vola zao niviry zahay sa hoe narary ty aombeko la vinidriko raha igny nimegny aombe lasa maty aombe lefa tsy nividy agny koa raha sika amizao de hatra amizao de fa dokotera avao nanao aombe raiky io anapositsy ino ty anahoda ary vonjeo vidy roa hanao kory ma fa sahira aombe igny vinidriko raha maiky nifagnindray aombe lahany bakeo ka lao zao ao tsisy antony ty aombe koa maty vinidriko raha ty ao rao voalera 25,000 viako fanafody hoe mewazy ty rangahy nefa nahafaty aombeko io. Manoloana izany mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny tompon'andraikitra ireo mpiompy ny hisia ny fanaraha-maso ankaiky ireo toerana fivarotana fanafody-biby ary ny fanasaziana ireo tsy manara-dalàna. Manaitsanareo ny fanjakana zahay satria betsaky ireo fivarotam-panafody tsy ara-dalàna tsy manana autorisation fivarota fanafody-biby sahala amin'ny fivarotan-tsaka io atapotanana ny Toliary ato. Miraha zakaka aminareo zahay
zay ministera voakasika an'izay hidionareo reo mpivarotra fanafody zay manao tsirariny ato amin'ny distrikany Toliara voalohany ato rito fa miteraky arety ho ain'ny omby osy onjy na akoho izay zany satria tsy ara-dalàna manahaka ny Betioky dia hiaratsika malala iny avy amin'ry zareo na afatifaty ny omby tana Betioky iny io. Araka ny lalàna dia ny vétérinaire sanitaire ihany no manana fahefana anome alalana ny fivarotana fanafody ho an'ny biby fiompy. Fanohitra amin'izany anefa ny zava-misy eto Toliara ka mitaky ny fidiran'ny fanjakana ireo mpiompy mba ampiaditra ny lalàna manan-kery. Lafim-baovao hafa kosa indray nametra-pialana tsy ho sekretera jeneraly ny voamera ny ranomasombe indiany ny Edgar Razafindravà raha ny loharanom-baovao navoaka ny gazety maorisiana iray ho Malisabotsy nametraka taratasy fametra-pialana teo anivony ny filakevitry minisitra ao anatin'ny COI izy raha ny voalaza ny loharanom-baovao io hatrany Jehivina voatendry ho sekretera jeneraly ny COI ny 10 Jolay lasa teo tamin'ny fitondrana Rajoelina. Ny tenany nandritra ny filakevitry minitra fa 7 taona Maorisy hoentintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra kolo hatrany moa ny toy ny fivoarany ity fialan'ny Edgar Razafindravà ity izay tsy ho sekretera jeneraly ny COI intsony fa eo maresaka iraisam-pirenena kosa indray miantso ny vahoaka maneran-tany atsapany amafy ny fifandonana miseho any amin'ny faritra samihafa ary andraindraikitra raha ampasorana ampiroborobo ny fandriampahalemana sy andany fifanandrinana ny Papa Léon 14 raha nankalaza voalohany ny fetin'ny Pasika 2024 amin'ny Mapapa Ray Masinazy nandritra ny fitarian'ny lamesa tao amin'ny bazilika ny Masindapiera Omaly nanamafy ny Papa Ray Masina fa zava-dehibe ny fandresena ny fisarana ary ny antso ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba tsy hamela ny toe-javatra ankehitriny anakana ny ezaka tao ampitsarana ny fifandonana sy hametrana ny fitoniana ihany koa ny tenany dia ny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hakasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany birary fety sambatra ho antsika tsirairay any an-tokantrano ihany koa feloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.